taky fanovana sy fanavozana maro ny fampandrosoana amin'ny postra malagasy amin'ny alala ny fanavozan'ireo tolotra sy ny fomba fiasa ny fanavozana tanteraka ireo fotodrafitrasa iasana sy nafantarana ny postra malagasy hatramin'izay hoy ministra ny postra sy ny fifandraisan-davitra raha Mahery John Andriamanoisoa nandritra ny fihaonany tamin'ireo tompony andraikitra ny mboniny eo anivon'ny postra malagasy manerina Madagasikara omaly tetika samy maro ihany koa no efa andalam-panatanterahana amin'izao fotoana izao tanjona ny ametrahana ny postra malagasy ho fitaratra sy filamatra eo amin'ny sehatra misy azy raha nanambarany ministra fanambanjavana. Ny fihaonana tamin'ny postra androany moa zany miaraka amin'ireo mpiara-masa maromaro izay mihoatra ny zato dia fanazavana ny fanovana tanteraka amin'ny postra na zany eo amin'ny lafiny toe-tsaina maro amin'izany no tetikasa atao. Ao zany fanokafana an'ireo atao hoe smart village Dimapolo. Ao koa zany ny atao hoe rebranding fanovana n'ilay hoe manahoana ny bureau amin'ny postra mba tsy hisy intsony ny elanelana eo amin'ny mpanjifa sy ny mpiara-miasa. Ao koa ireo produit vaovao izay hoentina toy ny carte visa hipoketra sy ny sisa sy ny sisa.